Dia fahala mahitanao eto tsy mandeha afaka tsikitsiky. Tsikitsiky daholo dia za tsikitsiky ileo akaikinao eo dia tonomy amin'ny fiadanan'ny tompo aminao hoe zay teneno amin'izay. Dia tonga soa ianao amin'izao fiarahantsika sy ianao mianatra zao tiana ny azonao tsonahy mety tsara tsy maninona tiana fanantenana ny fiantsonahy amin'ny radio information fa tiana fotsiny fiantsonahy amin'ny ankapobeny zao ny zavatra tena ankafiziko sy antom-pisiko mizara tenin'Andriamanitra dia mampahery ny hafa hiaina tsara ny dikan'ny hoe kristianitsika. Asako anankiray hoe dokotera fa zay tena ariana be ary fa ny tena antom-pisiko dia zay olona raiky ty amin'ny Jesosy dia tiako mihitsy mizaranao an'izay passion zay fa passiontsika reny tian'Andriamanitra passionné amin'izany mihitsy tsika atonga atsika hoe mahafinaritra amin'ny fiainana fa tsy hoe navesitra be kristianina zany dia alao alokotsika sy ianao efa misaotra ny tompo efa teto mihitsy izy talohan'ilay fotoana rehetrarehetra dia manatrika antsika eto izy efa mivavakantsika teo fa tsy maninona mihitsy alao mbola hivavakantsika dia afaka lancentsika ihany koa ny direct atsika afaka averenao jerena amin'ny Facebook ny radio information fampianarantsika amin'izay zay mety tsara ary afaka alainao koa ny slide rehetra zay atao eto na zay efa nisy fampianarana fampiteminy amin'ity zany zao no ataontsika amin'ny miaraka mivondrona misy anareo dia afaka alainao hatrany an-trano daholo zany na tsy araka ahoana ny teo aloha afaka atsika. Andriamanitra ranay indreto izahay mifaly eo anatrianao hoe andro sabotsy arivo ohatr'izao tsy hoe mandeha mijery baolina na tsy ilay atao mpandriana fa tao aminao mifananao mihitsy no mitonanao hoe hipetraka kely eto izahay mitsahatra eto tongotrao eto manana ilay anjara tsara toy ny ilay nananany Maria dia niteneninao tany hoe tsy esorina aminy ilay mipetraka eo atongotrao Jesosy izay mihitsy zany zao ilay tianay atao ihany koa ankehitriny miara-mivavak'izay tompo tsy handalo fotsiny aminay fotoana toy izao indreto io mihitsy ny fonay sokafanay ny tompo dia mitenena amin'ilay takatray le tandrify anay tsikaray avy tena tsy fantatra ny ny fiainan'ny olona tsikaray manatrika eto hoe le tokantranony tsirairay tsy haiko daholo zay défi zay challenge zay zavatra sarotra ny anatin'ny fiainana fa ianao tena mahalala ary ianao dia alefa ny teninao anasitrana anay mety izay tompo mety ho diovinao ho amboarinao ho tarianao amin'ilay tena fahamarinany teninao dia hitanay hoe kay manina kay fiainana ilay teninao Andriamanitra dia miasa fely atao anatin'ny tsy efitrano tsy fa ny anatin'ny fona tsikaray avy ary ihany koa fanamasina ny anaran'i Jesosy amen. Fiarahamonina mahafinaritra ho atokantrano zay zao zao le zavatra resahantsika. Tokantrano dia efa miresaka hoe tokantrano tsika dia miresaka ankohonana tsy hoe fianakaviana zany le grande famille be misy ny tonton taty ny bebe etc fa tokantrano le resahantsika zay misy ny filazantsika malagasy azy la petite famille zay zany zao ny resahantsika ahoana ny ahafahantsika ny tanjontsika zany dia hoe rehefa motytsika dia manana ny outil manana ny zavatra ilaina mba ahafahantsika mahafinaritra ohatrany fa tsy hoe mandeha manao vendredi magnifique fa ianao satria kabe amoty fa nareo miaraka kely lundi magnifique mardi magnifique hatramin'ny dimanche magnifique ane zany tediavin'Andriamanitra fantatrao any amin'ny salamy fahenina ambin'ny folo sy misy matako any amin'ny slide atsika any zany fa aleo no vakina miaraka salamy fahenina ambin'ny folo amin'ny faraiky ambin'ny folo ohatry ny ahoana io Andriamanitra tsika io mila hitatsika tsara zay standard fiainana miaraka amin'ny tompo zay mba hahatonga anao tsy ho fitany devoly hieritreritra hoe raha vo resaka fivavahana izo ny resahanao ohatra ny problema reny be raha ohatran'ny fanatika be
izany le resaka fiainana kristiana. Salamy 16:11 na mamatsika ianao ny anaran'ny tompo ahoana le soratra ao hoe ampafantatrany lalanainy ianao fa avokisam-pifaliana no eo anatrehanao ary fafinaretana eo amtananao arakaafana mitona antsika eto zany zao tompo mitona antsika hampafantatra antsika lalanaina zany ty baiboly ty te hijery zany tsika hoe inona ny secréana fifamiliana tena hoe wow baiboly io sakay zany mampafantatra antsika ny lalanaina fa rehefa aratsika tsara ny ao dia hitanao le tena tenenany tenin'Andriamanitra azy voky fifaliana. Raha vao tsy voky avy ao anatinao ianao dia mila zavatra eny ivelany foana fa ny ivelany nefa lazaiko anao ianao loha aza tezitra mihitsy raha vao miresaka fa za zany direct kely any ny teny fa le sady tsisy hoe manina sa manina fa te hiteny anao ny zavatra tsotra tena izy fotsiny raha vao tsy anananao fifaliana tena izy avy ao amin'ny tompo dia mila fifaliana ivelany foana ianao Jéhovah azonao tsaina efa tsy eo bande akama tsy mba fitafitra be fiaina rehefa tsy eo drevo samihafa rehetra Andriamanitra tia manao party mihitsy ka tia mifety Andriamanitra fa tian'Andriamanitra iainga ny anatiny mihitsy aloha hoe voky fifaliantsika avy ao anatintsika ao ianao le voky avy ao anatiny ao raha vao tsy feno am'izay tsika ao anatintsika dia mitady ivelany asa ianao raha tiako misy an'io bibikely iny antsoina hoe éphémère misy an'izany bibikely zany koa tena nitsika zany misy an'ireny ohatry ny aloy kely reny rehefa ho avy lohana dia feno ambe dia aveo feno elany kely be da be elany iny aveo satria éphémère izy mihitsy moa izay misezona kely ohatr'izay daholo angery sakaiza ny fifaliana hafa rehetra rehefa tsy mifototra ao amin'i Jesosy raha iresaka zany tsika sianao hoe fiaina tokantrano le fiarahamonina mahafinaritra dia aza miady mihitsy ianao hoe omeo tiana le recette inona pina inona égale mety fiainana recette ny baiboly zany zarentsika izay miainga any amin'ny hoe voky fifaliana ao amin'le mianatra amin'ny lalanaitsika misy fafinaretana plaisir zany mihitsy teny teny frantsay tiako mihitsy tian'Andriamanitra misy plaisir nge fiainanao taloha afako zany efa kelikely efa savalo taona dia nananan'i Jesosy dia lazaiko anao taloha fiainako an'izany fiainana kristiana fadoby mahagaga zay hoe namako mahazo mandeha ny boaty tsy azo mba misotro kely tsy azo eo zany ohatra me zany da tsy hoe mahafinaritra kaya tena tsy nahay diso fandray ny fiainana kristiana fa everiko fa hoe limité an'izany antsoina hoe plaisir ake misy zavatra hafa zay zany zao tadarentsika inona tenin'Andriamanitra aloha tombontsika zay fanoloana azy mihitsy fantatrao moa ve hoe famille na ny ankohonana no institution antitra indrindra eto ambony tany zay ny rafitra kely indrindra sy antitra indrindra talohan'ny firafitry ny fiangonana rasia fa vo nanorona tsy hoe namorona ny olombelona mihitsy Andriamanitra dia namorona ny famille izy nikasain'Andriamanitra ohatrany ahoana izy io hitantsika ny Genesis toko faharoa ny efatra amby roapolo hoe ary na andao an'le ray sy reniny dia nikambany amin'ny vadiny dia nonofika ihany izy any amin'ny Efesiana toko fahadimy izay andehandehanantsika kely mihitsy zany zao io amin'ity androany ity manomboka arika amin'ny andininy faharoa amby roapolo ary dia toizantsika ary amin'ny toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra io teny io
dia parallèle texte parallèle aminazy ny Kolosiana 3:7 vakitsika ihany koa avy eo fa efa nomen'Andriamanitra ny notisy hitanao ohatran'ireny mividy fanafody any farmasia reny dia misy notisy ohatran'ireny mividy robot reny ianao dia misy manuel ohatran'izay mihitsy koa efa nomen'Andriamanitra ngely direktiva an'ilay raha dia ao amin'ny Efesianina ilay izy aleo vakiny mafy ianao dia sokafy mihitsy ny baiboly ny sera nitondra moa any anaty telefona any raha ohatra ka tsy misy baiboly anaty telefona sera dia ario le telefona fa tsisy lanazy mino fa misy ao ka tsisy any vonjeo ampidiro an'ilay io version iny dia amin'izay mety raha zany dia ario Efesianina 3:5 andiny 7 tsika manomboka mamaky aminao mianaran'ny tompo nareo vehivavy ty le teny ty lehilahy be misy mihaino azy maneky vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo fa na ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny vaviny na koa amin'ny zavatra rehetra nareo lehilahy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany amonjy azy mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny tena mba ho raisy no amin'ny tenany izany ny fiangonana malaza tsy misy pentimpentina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka amin'ny tenany ihany izay tia ny vadiny dia tia ny tenany fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana fa momba ny tena isiky ny tenany isiky ary izany lehilahy dia andao ny ray sy ny reny ka iray amin'ny vadiny ary ny nofika ihany izy roa zava-miafina lehibe zany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana na dia izany aza samity ny vadiny tahaka ny tena nareo lehilahy rehetra ary aoka kosa ny vavy hananja lahy anako manekeny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa mariny izany manajany ray sy ny reninao fa izany dito voalohany misy teny fikasana mba hitasoa ianao sy ho maroandro ambony tany ary ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy dia avadika kely any amin'ny Kolosiana pejy vitsy dia vitsy ao aorianany fotsiny ihany 3:7 io ihany fa tenenin'ny Paoly ary amin'ny mponiny Kolosia kosa andiny 9 hatramin'ny 10 mivakitsika hoe nareo vehivavy manekeny vadinareo arak'izay mety atao ao amin'ny tompo nareo lehilahy tiavany vadinareo dia misy mahasamihafa azy kely eto ary aza sosotra aminy nareo zaka manekeny ray aman-dreninareo ny zavatra rehetra fankasitrahana ao amin'ny tompo izany nareo ray aza mampasosotra ny zanakareo fa drao mamoy fo izy izay ilay tenin'Andriamanitra mampiseho ny standard izay fenitra norme lanitra tsy norme européenne zany fa hoe norme ancienne rehefa tanterakitsika izay dia atao Hollywood fa vita ny tantara fa mahafinaritra be ao an-trano fa samy ataontsika hoe kofona mihitsy oleo tsy vita rehetra raha jerentsika zany inona ny zavatra jerentsika hoe Andriamanitra ny nanorina nametraka ny rafitry ny ankonana dia ao anatin'ilay rafitra justa manome an'ilay zavatra teo normal zany zao ilay tenentsika zao dia norme ny vehivavy manety ny vadiny aza asiana commentaire be loha ny anaty sainao fa justa ny hoe inotsika daholo fotsiny aloha ilay tenen'ny tenin'Andriamanitra vehivavy manaiky vady ny lehilahy zavatra anankiroa izy teo ary tabatra ny Efesiana sy Kolosiana tia ny vady dia tsosotrany tsarainy aloha zany tsika dia mijery ndray zany zao zanaka manaiky sy manaja ny ray aman-dreny izay zany le teniteo dia en tant que ray aman-dreny indray amaray aman-dreny zavatra anankiroa teneny hoe tsy mampatezitra olona mampahasosotra ny zanaka ary mitaiza azy amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo vita ny lesitsika zay le izy ianao ve ohatrany tsy manarika hoe lalina be mihitsy
miseho fiaina izany rehefa mandinika an'ina tsy haiko aloha raha mijery ny vehivavy ohatra zao fa za ny vehivavy dia haiko tsara eo amin'ny toerana tsy misy zavatra sarotra ohatry ny tenenio io manako vaky io lala tsy mandeha ho azy amin'ny vehivavy mihitsy zany na misy vehivavy arety tena mianatra tsy maniny mbola tsy nahita fotsy fa ho avy fotoana hitona fa hita ny ohatsy ty lehilahy ty aohatitsy misaina ohatrany indraindray ohatra mieritreritra hoe ary le lehilahy ohatrany elaela zany vao mieritreritra tsara le zavatra mila tapahana ny hevitra aleo tapahako ny hevitra lozika vehivavy zay tenandriamanitra ohatrany tsy lozika mihitsy zany ohatrany tsy mahavana jereo koa ny lehilahy io tantaraina rehetra io le paozin'le vehivavy le paozin'le lehilahy io a mandra-pavitany mariazy a mety ianao le mbola misitiny amin'iny a vehivavy tena mahay maleky tsara faritsy le lehilahy nahita perla mihitsy a nahita nyty amin'iny koa le lehilahy mandra-pavitany mariazy ty bia le vady mihitsy aiza teto tany misy azany rose rouge tsy zany tsy adino misy ny anniversaire tia vadiny na mahasosotra be fa misitina ohatrany namana okakierina nana tsy manino io tsy mety sosotra amizany azafady kely aloha fa atao vita kely mariazy fa ohatrany vadika hafa mihitsy andray film ohatrany contraire an'izany ndray monsieur le vehivavy tsy mety manaiky tsony fa teo zany vao nahita mihitsy hoe ty ohatry ty dia le lehilahy ohatrany dia variny ianao fa io tele io ngamba ny tena vady na mety le baolina na mety bandy akama gaga mihitsy ianao ary mahavarina be da be ny lehilahy ao an-trano rehefa mijery an'le dessin animé Schtroumpf io a le misy an'izay tanao le Schtroumpf efa mijery Schtroumpf nareto misy personnage anankiray hoe Schtroumpf grognon indraindray le lehilahy lasa Schtroumpf grognon zay atao rehetra na inona loka na inona mety atenina avana izy dia sosotra orafa tiako hitanao fotsiny fa fiainantsika mandeha ho azy ny contraire ny zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra vo maika moa fa zanaka indrindra amin'izao zanaka amin'ny période ny fanekena tsy hoe fanekena fa promotion ana zon'olombelona zao misy fandrika be avy amin'ny fahavalo amin'izao fa maninona ny anaja sy anaikiray aman-dreny hohohoho zaza ngeraka rehefa manomboka adolescent 11-12 ans dia rasao ingeny ao anaty lohany ao hoe ny psychologue zany teniteny an'izay rehefa jerena ny ao anaty lohany zaza adolescent dia feniteny hoe non za taitaitra anao fenao ko tamin'ny azy nohatr'izay mihitsy any sahirana ihany tatasiny vao nalehibe atsika sy tena contraire le ray aman-dreny dia gaga fotsiny tsika fa maninona nareo te amonteny nga ny ampianarana zany no tema atsona ny ampianarana nareo maditra velona zanakareo aveo zany reo fa maninona nareo maditra dia neny zay tsy ampy affection mihitsy rotra mitsanana vita ihany ty zay anefa mitototoka etsero mamelonako tsy ampy affection ohatra tsy mifandray motsy ny tadokanga fa le ray aman-dreny ohatra mampatezitra mampasosotra n'le zanany tsika zay anaovana azy dia ray aman-dreny efa tena tady leo be mihitsy velao eo fa hoany zao le rafako tsy natao ho vitanao amin'ny ezaka ao zany mihitsy reo zavatra reo reo tenenindreo tsy natao ho vitanao amin'ny ezaka hoe filao fampianarana androany andeha ezaka mafy ity an'le vadiko tena mampome ahy fotsiny zany mampome ezaka mafy anao anaiky vady ndana raha hoe jereko afaka folo
androandro rehefa raha histoire satria ahoany le naturatsika mihitsy tsisy raisina arsel tsy mahay anitsika romana toko fahavalony amin'ny fahavalo tsy mahay manao ny sitrapon'andriamanitra ny nofontsika sena izany natongavan'andriamanitra nanomezany antsika ny fanamasina fandraso aloha resahako aminao mihitsy hoe ohatrany ahoana zany zao ny ankohona zaty saotsika amin'ny resaka zao le idéal teo ve sa le contraire misy tena atao ty Josoa ty toko faefatra amby roapolo efa teny haitsika tsara fa aleoka nga rahatsika senao mamaky dao vakina ny anarany tompo hoe nefa raha sitraka reo ny amoto an' Jehova dia fidinareo an'io izay fotofonareo na ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany andafiny io na ny Andriamanitra ny amorita izay ponina teo amin'ny tany menanareo fa raha sy ny amorina kosa amoto an' Jehova izay mifototra raha ianao mandeha hiketrika hoe sarangay hiesaka mba hafinaritra teo fiarahamonao an-traminay a dia hoy izy aho hoe bye bye tsy havita kory fa miareta tory fa mila misafidy ianao aloha iza ny tompony tokantranonao io miainga amin'izay satria tsy possible ho vitanao rery zany mihitsy io dia mila misafidy alohatsika teneniko anao tsara ianao ve fa misafidy ohatrany Josoa mety hoe ngambo ianao hoe zany koa ve tiana dia mila mipetraka fa tenena tsy efa zao izy raha mipetraka eto izay mila miara-mipetraka mihitsy aloha dia mandinika tsara hoe iza marina ny tompo io ny tokantranonareo iza ny tompo iza ny maître ao anatiny eo tadidinao tamin'lenanao mariazy tsara io manao mariazy manapaka mofomamy ninona karazana mariazy sy dia gagy ianao na mariazy na karazana mariazy ara-pivavahana na inona azy efa andehany eo fa raha vao mariazy gasy matetika rehefa hoe manapaka mofomamy dia tsy maintsy mandeha kely any le morsy i Kristine manapaka ny tokantranonay tsara tsara fa rehefa tapitra ny ray volana le baiboly tamin'iny ara zao tsy fantatra hoe nakaiza fa vohatra ny tsy maître ihany le Jesosy fa maître le ranga maîtresse be koa la maîtresse de maison itsy le maître de chantier au maître dia izy amony afinaritra ny tantara raha vao tsy mifidy tsara n'le tompo ianao gli jerenao tsara fa misy tompo anankitelo akeo anatin'io tantarany io tenin'Andriamanitra io hoe fidinareo an'io i Josoa ny Andriamanitra izay tomponareo le Andriamanitra notompon'ny razanareo tany andafiny io ny ve tsara tarehibe hoe ty ampitan-dranomasina antsika senao fampiresaka amity misy karazan'Andriamanitra izay haika lasa zany ny Andriamanitra tompon'le familya le Andriamanitra ny manodidina le toerana misy azy tamin'izany moa ny zanak'Israely zao ty e fa ankehitriny amin'izao fotoanantsika izao sao dia ny Andriamanitra tompon'ny razanareo tany andafiny io inona zao ny Andriamanitra tompon'ny olona ty ivelany amin'ny tany mandrosondroso tsara ohatrany tony raha vola saina Andriamanitra tena tompon'le atya eny kalisy moa zany efa sady ariny aty ohatra zany daholo ihany sao dia zany aloha ny maître amin'ny fiainanareo zay baiko ny vola mety ny vola mandeha gauche a dia gauchetsika rehetrarehetra zay droite a dia droitetsika rehetrarehetra raha mbola zay le izy a dia tsisy avokisa-pifaliana ao anatin'izay diso maître ny vola ny tena maître ratsy fanabe seigneur ratsy fanabe ny vola be da be nefa ny olona be dia be ny tokantrano miankohaka ny vola tena hoe baiko ny vola mitady vola za tsy miteny anao hoe hidina zany nitsena aritiana non andao samy hiverifie motivation tsikatsika inona motivation anao hiasa vola raha zany motivation ase a resy
resy satria hoy tsara ny any amin'ny mpitoroteny zay olona tia vola dia tsy mety vokovola mpitoroteny mihitsy mitena zany toko fahadimy fasiny angampizay tsy mety vokovola ka io mba havoky mihitsy fa mampamisérable be mihitsy manaraka azy sa ny andriamanitry ny confort sa ny andriamanitry ny tena lasa andriamanitra zany le andriamanitra karazany ankehitriny ny andriamanitra eny andafiny io sa ny andriamanitry ny amorita ozy izay ponina teo amin'ny tany nonenanareo satria mieritreritra adikatsika amin'ny fiainatsika fa hoe nareo zany atiampitatsika dia misaina le andriamanitra ny malagasy ke manana andriamanitra mihitsy alazaiko anao fa tsy andriamanitra rainy Jesosy Kristy akory ny andriamanitra ny gasy mety hoe mahalala aika misy hoe zanahary etsitra fa au fond sady afangarakely amin'ny ndrazana koa tsy raisy mba eo akaikikaiky eo ihany mandeha tana tohatry ty raha ty mety daholo rehefa hoe mitary zany angeny fomba fisainan'ny malagasy taloha izay lazaitsika hoe zay tsika zay maharatsy azy tena hita maharatsy azy raha izay le lafiny tenenao tonga hifidy andriamanitra ndo hifidy andriamanitra tsika andriamanitra ve ny tompon'le seigneur de votre famille tompon'le fianakavinao andriamanitra tsy ampiana sady tsy alalana rainy Jesosy Kristy zay ve ohatrany ahoana le ankonana miorina amin'ny tenin'andriamanitra raha manjinika zany tsika tao anatin'le tenentsika n'le standard teo dia mahitsika hoe tena problema le izy fa ohatrany tsy vita zany zao ane rehefa manjinika tenin'andriamanitra ianao any dia aza raisina fotsiny hoe aizany metimety tonga dia eto angany le formule ohatrany hoe formule zany manomboka eo le 22 tamin'ny Efesiana 5 io fa tsara be rehefa manjinika baibolitsika jereo mihitsy ny contexte rehefa mijery ny contexte mihitsika mandeha mipita kely eo aloha fotsiny eo amin'ny 5:20 amin'ny Efesiana 5:10 hoe jereo hoe zao le tenin'andriamanitra hoe kotandreny tsara 5:20 manomboka mamaky ary aza ho mamy divay anareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanahy ka mifampilazany salamy sy ny firana sy ny tonkiram-panahy dia mihira sy ny kalaoponareo ho anontolo misaotra n'andriamanitra ray mandrakariva ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady mifanaiky amin'ny fahatahorana any Kristy ohatrany ahoana zany ny ahatonga antsika havitan'izany zavatra tenenin'andriamanitra zany io verset 18 io la clé tsy possible vitanao mihitsy le norme ny tenin'andriamanitra le miazona hoe tena i Kristy tokoa ny manapaka ny tokantranonareo raha tsy fenona ny fanamasina ianao hitanao ny norme n'andriamanitra amin'izany hoe ankohonana ary mila zay koa le atianatytsika dia ahitsika arak'izay normalement samy manana ny fanahy tompo le vady ary samy fenona ny fanamasina ho fata hoe tenin'andriamanitra io rehefa mijerytsika hoe aza mamy divay dia rehefa vokovoko manga tadidinao sany tany Madagasikara tia be mandray ny teny mihitsy hoe tsy mahazo misotro mihitsy na kely tsy resantsika iny raha iny fa ho fety io texte tsy tena resaka mamy divay tena resana fa resaka hikompareny an'le hoe fa ohatrany ahoana ny tokony ho izy aitsika tsara zany mamy divay zany dikany hoe mamy divay lasa contrôler le alcool le fietsiny le fiteny ny zavatra rehetra fa hicompare ny tenin'andriamanitra ampitahany amin'ny hoe ohatrany ahoana normalement ny fiainana kristiana tsy question any hoe dia ezaka ty vady ezaka tsy zay ka iny ianao fa efa nahita olona niezaka mamo
manao hoe miezaka eza misy hoe manao paosy mamy miezaka mihitsy aho tsisy olona manao zany fa mamy ho azy izy rehefa misotro an'le raharaha tsy zay fa ohatr'izay ankely sakay zay le fiainana kristianina tsy hoe ianao miezaka fa andrasana aminao dia ho fenoana ny fanamasina fa tsy mamy zavatra tsika syfatesany zao mbola mamina inona mety tsy misotro ianao zany mbola tsy dia bataina loatra teny anaty takatra fa impiotsika sy ianao mamina Facebook mihitsy mamina tsy haiko hoe inona le zavatra mamamo antsika any ka lasa mibaiko lasa iny no mibaiko ny fiteninao mety misy mamina pizza mamina fenao zany lohany anka zany no mameno azy teneny tompontsika hoe oka ho fenona ny fanahy voalohany aloha mila manana le fanamasina izay ny eto moa zany ohatra hoe tsy misy olona ohatra tsy mbola tsisy olona tsy marie mihitsy zao hoe misy ankizy kely any fa mbola tsy ao anasany tsy amin'ny fotoanany anambady fa tsara mihitsy any mety any Facebook any mety misy olona mbola tsy manambady dia aleo aloha tataraina soma tsara koritsana faharotoko fahenana ary any andiny faefatra ambin'ny folo ary dia mety mila misy fifonana miainga mihitsy mantsy aloha raha ohatra ka ilaina azy fa ny standardn'Andriamanitra norme hahavako ny olona miditra ao anaty fanambadiana dia mona tsara ny tena tompo koritsana faharotoko fahenana dia faefatra ambin'ny folo hatramin'ny valo ambin'ny folo no vakiny aza mety asiana zioka tsy antonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary inona no iombona ny mazava sy ny maizina ary inona ny fanalany Kristy sy Belialy ary inona no iraisa ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino ary inona ny ikambanany tempolin'Andriamanitra misampy fa tsika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe honona eo aminy asy andeha eo aminy aho Andriamaniny aho ary izololo koa mivoay eo aminareo ka misanaminy Jehova aza manindro zany zavatra tsy madio ary zaho dia andray anareo ahorainareo ary anareo zanak'olasy zanak'fety ho Jehova sy to inona zany contrat mariage contrat fifanekena ohatra ndraintsika manao contrat CDD reny CDI contrat indéterminé zany le izy izay teneny tompo mazava hoe ny standard norme n'Andriamanitra dia olona efa manana ny fanamasina kristiana sakay zany fa tsy le kristiana mpametable izay tena maro mihitsy antsika malagasy za koa taloatra mety nametable ihany so ihany fa foaziny tompo fa rehefa mifidy vady zany dia andao zaraina amin'ny zanakitsika zany dia olona tsy hoe protestasy katolika vadiny se zany ty seho alaina vady tsy resaka protestasy katolika sia fa resaka hoe manana ny tompo satsy fa izay ihany manana ny fanamasina fa tsy possible manana ny fanamasina rehefa tsy manana ny tompo fa marky tampon indélébile ataon'Andriamanitra ao anatytsika ny fanamasina rehefa injayntsika fa mandray ny tompo dia andao zay fanondrenana tsara voalohany be mihitsy atao mazava olona samy manana ny tompo eny mety eto aloha zany ohatra tonga dia tena mety tsy misy olona tsy manana vady eto asy fantatro fa mety hoe nanambady anao dia tsy amin'ny tompo le vady ok misy soa tsy nandeha gelony zany fa mahafinaritra be amin'ny tompo afaka tsy hoe akory dia hoana ry tino idivorce ve non fa omena ny tompo zay fekely zay jesoa misy tsy fa raha ny tompo no manarina amin'izany amin'ny fomba tsara dare fa raha ianao zany aloha zao no mbola tsy nanao ny safidy fa mbola eo ampanaovana safidy mbola tsy vita ny mariage dia tena ny tompo miteny hoe sara ao rehefa tsy manana ny tompo mavesatra tsy tena Andriamanitra ty rehefa vita ny mariage nao dia tsy zay tsony le norme fa zay hafa ao amin'ilay Efesianina teo tohizantsika le 5:20 ohatry ny ahoana le fiainana ankohonana miorina araka ny tenin'Andriamanitra ao anatin'io teneny eo amin'ilay 5:20 tamin'le texte teo hoe mifampilaza amin'ny
salamo sy ny firana ary ny tonokiram-panahy mihira sy mikalo amponareo aminy ny sara ny anaty saiko amin'izany hitanao ianao le ohatran'ny faraparany volana iny zany ny andro dia mandro amin'ny dosy ianao efa mieritreritra hoe jour de paix andro fandraisa mbola azy lava pôzipôzy bonne humeur zany ny anaty saiko rehefa mamaky ny mijery an'io fa tsy tian'Andriamanitra zavatra midraidray amin'ny fiainana ake zany fa tian'Andriamanitra avany anatintsika mihitsy misy ambiance fiderana ao an-tranonareo zany fiarahamonina mahafinaritra nazarena tena hira-badio an-tranonareo tia azy resaka coincé zany miara-mosy tamin'ny resaka anazy zany ohatran'ny hoe za ohatra hoe coincé non tsy hoe coincé fa rehefa amoureuse amin'ity Jesosy titsika passionné amin'ny Jesosy tianao miaina n'izany avokisa-pifaliana zany feno fiderana an-tranonao ary an-tranonay no sakay zany tsy mandeha hoe tsy mihirany tsy midirany tao tsy miditra an-tranonay satria manina satria zava koa raha io misy fotoana hiderana tompo ary n'Andriamanitra io mitoetra le fiderana io sakay satria hoe efa tsy koranina le raharaha ao tsanganiko fa any anatinao tianao miaina en présence an'Andriamanitra io ny secret miteny fahasoavana Kolosiana 4:6 rehefa miteny tsy tenina kritika lavareny tsy tenina mahagaga mihitsy kolotsainantsika gasy kolotsainantsika mihitsy angako zany vao misy zavatra tsy mety rehefa misy zavatra mety dia tsisy miteniteny fa mandeha kare modomodo faniny mandeha zany ny fiainana vao misy tsy mety kely mandritra telo volana sy tapany aloha iny ny sujet nareo tena ohatrao mihitsy nareo tena ohatrao zay zany le film aiza ny teody mihitsy raha miseanse aiza ny ankizy ny tianao gangsa ivelany any satria tsy mahita teny mamy izy tsy teny pasoavany fa tenina tonga dia nareo ohatr'izao mitsikera sy mitsara toizatsika ihany zay aloha ny andiny faharoapolo hoe misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva no ny zavatra rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy ohatriny ahoany zany fiarahamonina tsara tarehy rehefa avy eo manome fanalahidy anao tsara le secret an'le raha fa tiako ho hitanao mihitsy aloha hatrarehetrany zao le norme tsara ao anatiny feno fankasitrahana ao anatin'ny famille reconnaissance gratitude fankasitrahana ny contraire an'izay molomona mahina tenena amin'ny zavatra rehetra rehetra loko ny zavatra rehefa hitarina gauche droite mianana rehefa hita indraindray mety zany any mampatonga le olona sasany lasa ohatrany trondro ny paoziny ao an-trano hitanao indraindray le mandeha fiainana dia ohatrany miatrondro hitanao ny trondro any masony amin'ny fitirika be any dia molo manao hoe tena moa reraka be mihitsy le mifandray dia lasa satria tsisy fankasitrahana tsy mahita fankasitrahana mihitsy le zaza na mahazo 20 na mahazo 10 fa ampitahina foana fotsiny hoe dia tsy tonga azokonareo mihitsy azanareo feno fankasitrahana fa tsy molomolona zany ny teny tompo amin'izay ary teneny hoe misy fifandraisana mivototra amin'ny fatahorana Kristy hoy izy hoe sady mifanaiky amin'ny fatahorana amin'ny tompo eritrereto nke hoe raha ny ao an-tranontsika no mandeha zany tahotra an'Andriamanitra zany ohatra hoe teny efa fahaintsika foana zany teny valeur tsara tarehy gasy zany hoe tahotra an'Andriamanitra no fitaizao toko tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ankehitriny dia gaga mihitsy tsy matahotra an'Andriamanitra ny tsika fenao mihitsy tena tsy matahotra an'Andriamanitra indraindray sainao ge raha ohatra zao kitrakitra be ho zany ao an-trano oa vaky mihitsy mivera etsetra tsy haiko daholo miainga eo izay sy tokony miainga mandondona tampoka ho pastera
mamsy hoe izany paster makely daholo makely manao paster izinao dia gaga ianao efa izana ny tena atahorany eto tany ny pastera sa Andriamanitra izay mahita anao hatrany mivesy momba mivesy rehetrarehetra na mompotra eto vavanao eto daholo tsy tahitra akory ianao rehefa tezitra zay fa senane hoe isaky no teny ianao dia manatrika eo zay mihitsy ny realite fa tsy tamasotsika fotsiny manatrika eo ny mpanjaka ny mpanjaka io resaka mivadinao hoe ianao dia manatrika ny mpanjaka ny mpanjaka dia savy ianao hiteny anazy hoe titako zinanambadiako antony ohatra ny fiteny an'izay any ianao raha tena teo misy Jesosy ka pasteranao fotsiny rehetrarehetra eo fa tsy miteny an'izany ianao mahavalena mba tsika mifanaiky amin'ny fahatanorana ny Kristy ndao ane zaraiko aminao hoe aiza ho aiza zao ny ankonanao zany misy an'ity tenin'Andriamanitra teo aminay miantoko faefatra ao tiako loatra misy agamby ianao hoe tiana aoka lavitry ny afokitay misy fanantenana tsara tahe zay le naratsika amin'ity lalanay ity hoy ny tenao aminay miantoko faefatra dia mivavany miara-mamatsika rehetra hoe miady hiaro-dralanareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny vadinareo ara-tranonareo dao angay ara hiady zay le teny tompo tsy anao fotsiny hoe tao any efa zay misy ofiny io vao faty eo problema teny za tamin'ny fiainana tena efa nisy taona tena tonga tamin'izany mihitsy tamin'ny fiainatokantrano soiafako faziny teo fa rahazay mandreraka biny le izy avela misy ny tompo hiditra jehatra dia natsanga ny tompo lao miady ianao zany antrano ianao ndao hiady ho any hoe ndao ampanjakaina ao anatin'ny tokantranotsika io ny norma ny tenin'Andriamanitra nytanosika zany dia io ankonana misy atsika io lasa mahatamana izay le teny gasy tsara be zay teny gasy zay tamana be ao Andriamanitra mahatamana an'Andriamanitra koa fa zao mitokantranonareo zao tsika miteny zao sa hoe Andriamanitra ary mahatamana ihany koa le tsirairay ao anatiny tamana tsara daholo ve naiky ahoany samy miraina bebe tsy nitongotra rehefa otin'izay zay ny filamatritsika zay ny tefianao manomboka androany toizanao mandrapatonga an' Jesosy eny amin'ny raha an-danitra mahatamana an'Andriamanitra ny tokantrano eo ary mahatamana ny tsirairay fanalahity tsy anankidimy fa disoatra kely fanalahity anankely ny tantaraiko anao zaho anankely zay vonona ianao anao raha fanahintsika eo amin'ny tenin'ny tompo ao voalohany amin'ny fanalahity ndaotsika sianao manana toe-po teneniko mihitsy hoe tia manompo toe-po tia manompo rehefa mijery ny Efesianina teo tsika toko fahadimy iny ary amin'ny andimy fahatelo amby roapolo tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe na ny lohany vavy dia tahaka ny Kristy koa lohany fiangonana ary izy no mamonjy ny tena zay rehefa tsara Kristy lohany fiangonana mamonjy ny tena mianatra n'le modèle n'le Kristy zany tsika hoe ohatry ny ahoana no natao andimy fahatelo amby roapolo amin'ilay Efesianina nareo lehilahy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka nanolona ny tenany hamonjy azy hitanao misy sakrifisy ny self hatranitrany ao anatin'izany andiny voalohany amin'ny toko fahaenina anaka maneky ny raisareninareo ao amin'ny tompo famarina zany andiny faefatra izy miteny hoe aza mampatezitra ny zanakareo fa teza amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo
hoe zay mihitsy ka andiny faraiky amin'ny roapolo izy milazany hoe mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy. Atao ity Galatiana ity mamidina an'izay zavatra izay raha zoiny. Andiny fahatelo ambin'ny folo amin'ny toko fahadimy amin'ny Galatiana hoe fa efa nantsonao amin'ny fahafahana aloha rahalahy kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany fa ahoana hoy ilay tenin'Andriamanitra? Ny fanompo amin'ny fitiavana. Ny fifanompona, zay misy le mot, le fifanompona zay raha hafa no lalany, c'est le chemin vers la vie satisfaisante. Raha te hanana fiainana mahafinaritra ianao, devoly te adaigy aminao hoe non, midika hoe mahafinaritra nge dia tout le monde me sert, ny olona rehetra manome zavatra aminao daholo dia zany eo ambony fanodrina dia voilà. Zay ny anetsaitsika ny dikany hoe lazay koa anao raha vao mifantoka amin'ny tenanao ny fiainanao reraka be zany ny loharanony pression assuré. Rehefa ianao tsy mieritreritra afa-tsy izany zany angety nampanafinaritra be an'le tamin'le mbola période la fiancé-ship iny satria tamin'iny mbola tsy remarquenao fa lafa zoina zany tena tamin'iny fifanompona etsana be mihitsy mifanatitra azy dia makatsika ny volany azy amiatsy koa tena tsara zany le olona. Fa avy eo amin'izay rehefa miolana rehefa tonga amin'izay le fanambadiana dia samy manomeno hoe ataovy an'izao ary dia le ray koa ataovy an'izao koa samy hoepaky amin'izay nefa mitohy amin'ny tsirairay avy le lavaka fatsakana efa ritra daholo morava ny zavatra tsy asain'ny tompo ataotsika dia mifanompo. Ahoana re ny fomba tsotra tena tonga dia pratika fiainana be mihitsy zany teneko anao zany fomba tsotra anorenantsika ny fifanompona io. Daoka angatsika sy anao hianatra manahoana raha samy manontany hoe manao bilan kely zany de la journée, inona moa zao no nataoko anao ty androany? Tonga ve dia ambany anankiray hoe tsisy nataonao any mihitsy samby afaka miteny izy hoe tena tiako io nataonao tamiko io satria ay ianao mandeha mitraverser le journée anao misaina ianao hoe inona re ny azoko ataoko an'izany hoe inona ny azoko ataoko any vadiko hoe fa tsy misaina hoe inona re zao no le vadiko anara izy saina nefa samy misaina ohatr'izany paradisa tany sakaiza so ihany fa eto ampokopla dolo ny akabiazany fa raha ohatra ianao ka ianao resingy anderiny eto dia aza kivy mihitsy ianao aza teny hoe naninona koa riana tsy nanarika zava-pianarana zany le anankiray sinany tsy maninona fa ianao tonga saina afaka manontany an'le olona ve ianao hoe inona no nataoko anao androany ka afaka hisaotra ve izy dia nioane mety manahoana raha tenenina tsotra fantatro hoe mbae tiako raha madivinao hoe ny hoefitranonao io sao alohan'ny tenenako anao manahoana raha tenenina ohatran'izay zany azy le efitranona ray dia tena juste mizara filinanao ianao ao anatiny izy manahoana raha maka fotoana isan'andro tsirairay ao anatin'ny tokantrano zany maka fotoana le tokantrano dia mifampitantara hoe inona zany zao le olona nataonareo ho an'ny hafa androany. Tena kolotsaina mila volentsika ao an-tokantranontsika mihitsy ho saina hoe mifanompo io tsara be zay teny ifa le tsofoka ifa za manompo anao dia anao manompo any andao zaritsika an'izany mihitsy koa hatramin'ny zanakitsika ao anatin'ny fifandraisantsika zany angeny fitiavan'i Jesosy zany tambany zay nianatra ny hoe ahoana no tia ohatran'i Jesosy any anaty Facebook any zay fa jerevo any rehefa malalaka ianao
fa mianatra tompontsika ny tompo tsy miandry anao hoe ho ti azy raha ohatra ka miandry antsika ho ti azy ny tompo ateritsika sy anao ndraisiny very a so ihany ny tompo fa nanapa-kevitra voalohany hoe ka minao mbola mpanota mampimebe zany mihitsy azy ao anatin'ilay fifandraisana mampimebe mihitsy zany vadise Dedeno zany teraka mihitsy akotina nanambatetia Dirao Jesosy amin'ny olo io dia andeo hianatra ngajeretsika eo anie ny fomba azy koe maninona ka tena ao anatin'ny programany ankonana mihitsy dao miaraka manao fanomponana ivelany miaraka manao zavatra ho an'ny hafa ensemble mianatra an'izay esprit de service zay ainao tsara ny tenany tompo hoe zaho tompo tsy tonga eto an-tany mba ho tompoina fanono dia ny tena izy any amin'ny jauna 13 hoe fianarana nomeko anareo dia sasana nytokotra ho mpianatra zay meny tompo atsika toepo tia manompo a any anatytsika mihitsy le izy tsy hoe miainao zany anao dia anao hoe tonga any an-trano ianao zany dia pitsamotra le tianako mampisike pabilité fotiny zao lanona tsy maintsy manao amin'ity indray tsy atran'izay tia manompo ahoana ny ananana an'izany teneny Kolosiana 7:17 hoe na inona ataonareo a dia ataovy amin'ny fo tahaka no amin'ny tompo a fa tsy ho an'olona jerenao ke ny modelin'ny tompo hoe asan'ny apôstôly toko 7:19 nosoran'Andriamanitra tamin'ny fananomasina sy ny hery izy sady nandehandeha nanaso le toetsainao mihitsy zany za velona za manana t-shirt zay misy soratra hoe I am number 3 tikarakoa nareo mahita manana izy numéro 3 nareo ay azafady tsy resaka politika mihitsy politique zay le soratra hoe I am number 3 tsy azo mihitsy zany zao kavolana makany Madagasikara ny filozofia ao ambadika ravako dia tsotra Andriamanitra numéro 1 ny hafa ny numéro 2 za numéro 3 tsy mahafaty antoko zany sy efa mahasabatra velona be a dia nao ngamba hiteny hoe matiavaka zany tika tsisy eritreritra atsika mihitsy ve zay koa nao rehefa ianao no misakana zafady fa dia teny mikoatra zany ho an'ny hafa Andriamanitra mieritreritra anao ahoana re rehefa Andriamanitra no misokupe anao izy ake mahay lavitra mety aminao no mivadinao se tiako zany aloka mihitsy aleoko tsara mihitsy aviny amin'Andriamanitra mety batitoko 20 a namoso zany tenin'Andriamanitra zany fa ndaso aloha jereko kely anjiny 20 hatramin'ny fa 20 ny zavatra isio tato ny tena tenin'Andriamanitra hoe zay teo lehibe aminareo a dia ho mpanompo anareo ary zay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo toetsaina omen'Andriamanitra antsika zany zavatra faharoa fanalahiny faharoa zao nresantsika afanao manana tokantrano ankonana norma tsara mila mpivady miombon'aina zay misy le terme tena hoe en communion ianao zao rehefa mieritreritra zany tonga dia resaka sexe be fotsiny ao anaty lohanao andraso misy zavatra anankidimy ariary miakikeliny ary zay tsika vao tonga amin'iny fa ahoana ny atonga ny mpivady a manana an'izay fiombonanainy zay zay nge midika le Genesis 2:4 raha rehefa miala amiray aman-dreniny izy a le lehilahy dia miray amin'ny vadiny le hoe miray lasa miombona aina ary modely Kristy amin'ny fiangonana mihitsy le izy ahoana ny sary ohatrany ahoana zany mpivady a miombona aina any amin'ilay Genesis 2:4 aloha patsahivoko anao le tenin'ny tompo hoe tsy tsara raha le irery raha lehilahy anaovako fatisazy ao azy izy fatisazy amin'ny dika teny hafa izy milaza hoe mpanampy mpandrifo tsara misy concurrence sy
pion kely rehetrarehetra dia manome sary tsara tarehy any izay antsoina hoe mpivady mpivady miombonaina ahoana ny atongavana amin'izany fiombonanaina izany misy lafiny anankidimy le izy ny voalohany dia miombona ara-tsaina fiombonana ara-tsaina ohatrany ahoana izany fiombonana ara-tsaina mbô hianatra reha mianatra mifampizara le fiombonanaina zany tsy resaka hoe mitsara ny hevitra iray fa resaka hoe mizara mifampizara ny eritreritra ny hevitra ny faniriny vao manomboka amin'izy dia efa misy fotoana mandeha eo ny mariage izay raha am'le voalohana le izy mety tsara miteny zany eky ohatr'izany hevitry-ndria amin'iny resaka politika eo zany dia ohatr'izany hevitry-ndria samy miteny eky rehefa manomboka tena mpivady amin'izay mahavariana fa ity te hamovany'le anankiray hoe ty heviny ty ny tena mila hevitra zay ianao nge ohatr'izany ma fa tsy zany zao ny tena mampiaky satria le vehivavy te impose hoe zao ny antsoina hoe mety dia le lehilahy ko te hiteny hoe zao ny hoe mety le firenena zany n'Andriamanitra tena Andriamanitra hafahafa mihitsy dia hoe tena olona ahoana zany tsy mitovy ohatr'izany foana ny hevitra normalina be ny olona contraire mihitsy ry sakaizany ataon'Andriamanitra mivady nefa tsy mbola namarika an'izany tena contraire mihitsy indray be resaka indray tsy miteniteny mihitsy indray tena contraire dia nao zany rehefa adamay ny devoly dia teneniny hoe incompatibilité d'humeur tsisy an'izany fiaina kristiana sao dia mieritreritra hoe andeha any amin'ny divorce fa hoe incompatibilité d'humeur ianao diso fitodika ny hitanao sa ohatrany hoe le puzzle iny diso fitodika le izy dia tsy mety milamina tsara mihitsy satria tsy misy fiombonana ara-tsaina tsy le fiombonana le tsy midika hoe mila mitovy asona eritreretra mitovy daholo ny akanjon'olona eto ambony tany ohatratsika nanao tabile ohatra ny mpianatra le mainao dia ohatrany dao ny akanjon'olona eto ambony leo be any anao alafona ohatrany daholo Andriamanitra tena tia différence be tena nataon'Andriamanitra samy hafa mihitsy dia aza rolera miakatra ny masosy raha vehivavy malala ohatra ny ena taloha za zany nanao zany izy taloha rehefa miainao vehivavy taloha zany quand est-ce que ça va s'arrêter tsy mahay miaina tsy mahay miaina za zany tena tompony vao mihitsy to fa tsy masa satria tsy araky mieritreritra fa le izy ange tsy ovaina araky mieritreritra ao fa ianao te feno ay andray tsara mianatra mitenitsika hoe zany ve ny hevitra ao ay tsy mila hoe tsara hoe mba ketrina koa zany hevitra an'eo zany hitanao zany ena mpatonga anazy tsy miteny tsoa zay fa efa ela be dia anao gava efa manina ary ty tsy miteny tsoa manana sipandraiky manana sipandraiky izy rehefa miteny sinona sakay zao dia tonga dia menao zavatra be menao ana raha sina fitsikipifandraisana kely sosokevitra ihany ty sosokevitra ihany maninona raha ao anatina tsikera anankiray dia mba asiana doka kely anankidimy aloha zay vao tsikera ray tsy manana droit tsy mitsikera loaraka rehefa mbola tsy zavatra tsara hitako teny amin'ny anankidimy juste astuce mety afaka ianarana amenana ny lelantsika accusation fiapagana rehefa mandeha amin'ny lelantsika fametahana anarana indraindray ny dia mahavakina mihitsy tsika sanao koa ny nametaka anarana ny dada sy ny aina aloha dia lasa hoe avy eo lasa mivaly aty amin'ny zanaka koa le izy mifametaka anarana rasoerina saika daholo mandeha daholo mihitsy le izy mandeha ny lena miteny zavatra be tabe za te suggéré anao hoe esoina ny vocabulaire familial anareo miteny hoe foana sy hoe mihitsy amin'ny ankabeazany fotoana naiky amin'ny devony ao ambadika eo ianao
maika mihitsy diso zany igeneralisena ny zavatra rehetra ianao a manana foana diso koa zany lainga mety indre mandeha indrotelo izy nanao zany fa tsy foana azonao esotra ny vocabulaire avelao o ny lasa e manina lenao tsikona zordira ejanatsika senatira andeha tsikona zordira manao raha miaraka mankafy ankehitriny amin'ny resaka tena fanapa-kevitra mihitsy zany a miara manapa-kevitra misy fotoana tena mila mifanampy mihitsy pardonné fa misy fotoana tsy vita lianakray dia tsy tenenina foana fotsiny ianao tena tsy pardonna mihitsy ampio fotsiny izy tenena ianao tsy resahana ntsony nao miara manapa-kevitra manahoana raha tsy manameloka ary tsy mitabataba tsara be oabolana amin'ny 15 any io feno zavatra tsara be lalanaina be ety baiboly oabolana 15 any teny hoe ny famalina mora mampianina ny fahatezerana mafy efa nandrama korsy efa mandaitra midikany rehefa ianinao hoe miakatra ny fahatezerana re izy matsy vetivety kely dia miborotsaketo matrena izy azonao be le poziny fa vo miaingany fotsiny le fahatezerana dia ampidino nde mitombo na voaly manoboky mibitsibitsika tsy azoko mitsena ka izay fotsiny ak dia atao rehefa manomboka metoly arakaraky ny oseakarany feoanao io a vo mainka ny devoly raha teo hoe fa mpanara oatra asiny petrolina kely le afo grave be ndao ahoana ny atongavana amin'ny fiombonanay fiombonana ara-pietsika ara-tsaina le teo fampizarany ide émotion zao nresantsika fiombonana ara-pietsika manahoana raha ohatra ka mifampizara ao anatin'le fiombonana ge omenao nenao a dia omeny azy dia tsy misy mifampitoroteny tena mampiomea mihitsy fa fanaoko be taloha zany tanao zany vo misy zavatra zara teo zany mpitoroteny vo misy zavatra dia tonga dia toriko tenin'andriamanitra raha miteny zany zao le zanaka na miteny le olona ao an-trana matahotra be a tonga dia ozy a matahotra tsy araka sitrapon'andriamanitra mihitsy zany miten'andriamanitra efa mitenina zavatra tsara nge le zavatra teneninao e fa raha zay koa anao tsy miditra n'izay vazanay mihitsy akory zany fa ny azony dia ity tu ne le comprends pas tsy mahazo ny any anatiny ianao fa avy dia tonga dia tianao bouchena fotsiny hoe mangina ratsy zany ho izy fiombonana zao ty tantaraintsika ty a za tsy miteny anao hoe tsy mahazo miteny tsy mahazo mifampitoroteny mihitsy ao an-trano tsy zay fa rehefa momoly fampipartage émotion fa mifampizara le aty anaty aza tsy manazavatra ohatr'izay izy fa raisiko tena matahotra vena ndre azoko zany tena tezitra ianao tamin'iny vo miteny izy hoe tezitra biaka zany koa ny anareo dia matezitra anareo nareo koa tena tsy ara-panahy mihitsy zay vehivavy le olona tena mpanao zana dia mifona amin'ny tompo ka lele koa lehilahy manao zany be mihitsy any zany ve kindrino hoe natoka mampiazo tamin'iny loza tsy zay le andrasana compréhension zany nge le tompo e le tompo a misy an'izay empatie zay ary zay ny ampamany an'io fifankatiavatsika io misy an'izay compréhension mutuelle zay juste mifampizarozarao ny émotion anao dia zarao koa raha olona hitanao ny olona bloqué mihitsy le fizarana satria any toa dia tsetsemana zavatra na bloqué le izy satria tsy encouragena mihitsy le izy tsy encouragé le izy dia lasa mety bloqué zay le teny
teneniko tsotra be zany hoe mifampi comprendre fa telo a ho iarinao hoe misy dingana anakifiry anankidimy de tonga amin'ny fiombonanay io tsika fiombonana fiainana ivela amin'ny tokantrano hitanao dia fois misy fitaka ataon'ny fahavalo mihitsy indray ny mpivady normalement zany tena fahasoavana be a dia hoe ao an-trano izy misy an'izay fiombonana lazaintsika teo ara-tsaina ara-pihetsepo fa any ivelany a dia ohatran'ny hoe tena sambaka ho azy tianao andeha tonga amin'izay fiombonanay izay ataontsika senao hianatra hoe dao angay araka anao zavatra akoatry ny ato an-trano miaraka ny fiarahamonina dao hiaraka mandolana eny hopitalytsika e atao hiaraka ho any ananitsika e fa tsy ohatran'ny dalaka miaraka anany eny ndraiky misy fotoana tena hoe ny miaraka ny lehilahy dia miaraka ny vehivavy azy fa misy fotoana koa tena fahasoavana ny hoe misy fiombonana amin'ny zavatra atao any ivelany fiombonana ara-panahy mandroso mialanina foana zany tsika mialanina ohatrany ahoana indray zany fiombonana ara-panahy zany andao indray hifampizara zany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra lazaiko anao foana zany eto hoe fiombonanay no ampiasana fifampizarana trano fantatrao ve zao hoe inona ny tenin'Andriamanitra voarainy vadina io tamin'ny maraina mifampizarana zany tsy eo fotsiny ianao zany dia miteny hoe io couvertine mbaribary baiboly zany tsy tonga dia préjugé anao sy ohatrany fotsiny miainy zara oarady atao hifampizara antanio izy ny amin'ny filinina ary ohatrany ahoana le iainany an'le relation any amin'Andriamanitra zay nitsika amin'izany ohatrany ahoana ny ahafahanao mi-encouragé azy ohatrany hoe mizanaka izao ao an-trano a mety tsy resaka mpivady any tsy fa afaka hitaritsika hatramin'ny zanaka ohatrany zao lenay rehefa amin'ny fotoanana fifampizarana le amin'ny ariva manao dévotion manao culte kely amin'ny famille dia ny anaovanay anazy a ao anaty samy miara mivavaka aloha zany dia mifandidy mivavaka manao fisaorana mifandidy miteny phrase anankiray a isaorany amin'ny tompo tamin'izay journée dia amin'izay koa sady eny hoe qu'est-ce qui s'était passé inona no monsieur tamin'ny fiainana dia vity zay dia mifandidy rovavy ny zanakay dia izy rovavy ireo a miara mifandidy mihitsy zany fa tsy hoe izy rovavy ihany hatramin'ny lehibe no mizara tenin'Andriamanitra hoe inona ny tenin'Andriamanitra ny marqué anazy androany sady mampirisika azy zay efa tsy malana izy dia oeaka fa malana izy sy rehefa atao an'izay dia mijery izy dia mizara izy tsy mila toriteny be zany fa juste fotsiny hoe mizara hoe menany tenin'Andriamanitra ohatr'izao no vakiako dia tena nanaitra na ohatr'izao ilay izy dia izay vita fa ohatr'izay mifampizara ary manahoana raha ohatra ka miara-mira tsara misy venaka mivady dia manao tana mifahiny mitakery fa maninona nana mba miara-mira fideraly tsy disy anao tia ohatry moay ohatry miafafaka be zao nga miandro faty minana ny olona ohatry ny rehefa miandro faty any dia tena tafira ira fideraly ohatra manahoana raha miara-mira manahoana raha miara mivavaka lazay ko anao fa zany fanalahidina tokantrano tsy miady firy ny ataoko hoe tsy miady firy mba tsy tenenako hoe zéro ady ao amin'ny tokantrano rehefa miara mivavaka ny mpivady satria mazava zay hoe qui est le maître mampatonga ny ady akely afaka tsy misy miady zany raha tsy misy anakiroa falafakeliny any mahatonga ny ady dia samy teo maître ny tsirairay fa raha misy anankiray fotsiny tonga saina amin'io dia tsy miady io fa maika efa ny anakiroa anahoana ny atonga an'izany miara mivavaka raha ohatra zany le izy ny sakaiza ohatra ray ela ohatra ny tiana ohatra masadahatra le zao zany ataony teninina zany miara mivavaka zay loa ohatra ny tsy tena inona koa no teneniny ao tia misy hevitra tsotra be zao fotsiny atao a amin'ny voalohany
mifampitantana fotsiny nareo vady a dia samy manakipy maso hoe dao iara ivavaka dia mivavaka par silence samy mivavaka silence dia miteny amena sy rehefa vita le vavaka atao tsirairay a dia samy miteny amena fotsiny dia amena dia amena rehefa samy mbola sadaikatra aloha zany foatra tsy zatra dia alefa aloha zany mivavaka tsy akiteniteny fampitantana fotsiny lazaiko aloha afaka enim-bolana io a misy feo aloazy miara laza teny fa secrena fiainana misy fiombonana izany mandroso tika senao zay tika senao vao tonga any amin'ny fiombonana ara-pata ezaka sexe ka vao miresaka an'iny hoe gareny genesis toko faharoa dia tonga dia sexe foana ny any adohan'olona orafo hitanao a ny fiombonana anakefatra voalohany no amaritra miantoka ny qualité à vie sexuelle nanao anatin'ny fanambadianao mahagaga mihitsy tena ataon'le devolo matsaraviny io e tena atao mivadika mihitsy io ataon'izay atonga ny hoe mivadika io zavatra io a vao miaraka mihitsy aloha mbola tsy manana droit au sexe akory a satria mbola tsy mivady dia mba sexe aloha nandeha aloha dia anao zany mieritratra tena taoka mihitsy zay roa mbola tsy mpivady mihitsy akory anefa avy eo tena tonga amin'ny fanambadiana tena mila miprofite aloha izy amin'izay tsy mahaliana tsiny le sexe lasa ny kafandraina ny anaty film ny anaty telefona ny mahaliana le rara hitanao ny problèmeny a tafiditry ny fahavariny fiainatsika dia andao avadika aragafa mbola azo amboarina zay fahasoavana amin'ity tenin'Andriamanitra ity tsy maninona na elaela teoriana na voaverina indray le izy fa aza terena varimaro vaimana gato valindray tsisy plaisir nge zavatra tediavin'Andriamanitra ao anatin'io ary Andriamanitra ny namorona an'izany fa tsy possible afaka iainantsika tsara rehefa tsy misy fiombonana ara-tsaina tsisy fiombonana ara-pihetseko fiombonana amin'ny société hoe tena maheno mihitsy izy roa hoe élément tsara mampandroso ny société misy anay koa zay fiombonana ara-panahy zay vao tonga any amin'ny hoe fiombonana ara-pata bon fanalahidy fahatelo tsika senao sa fa aza mbola reraka any ao fa kelikely sisa ty dia tena misadresy amin'ny lehilahy manokana fa ny lehilahy hitanao ohatra ny fiangonana mihitsy ny fiangonana izay Jesosy no lohan'ny fiangonana dia tsara be mihitsy ianareo lehilahy teo ho loha tia ny lehilahy tsy mamerina zay hoe zany le chef e fa hoe fa zao andao mipetraka tsara amin'ny chef ohatran'i Jesosy tarika feno fitiavana averibery tenin'Andriamanitra amintsika io aleo apetrakatsika tsara fa tsy hoe fahalifaneo hoe enao zany enao zany fa tsy loha ohatra ianao amin'izao tontolo izao ny loha eo amin'izao tontolo izao a manjakazaka zay ny amin'izao tontolo izao ny loha eo amin'izao tontolo izao a mijery le avy aty ambany aty mijery ny hafa ry ambany ry a dia zany ty fa tsy zany le antompontsika Jesosy lohan'ny fiangonana ny modely Jesosy lohan'ny fiangonana inona nataon'i Jesosy maty ho an'ilay fiangonana midina any amin'ny Filipiana toko faharoa dia tenen'ny tompo tsara atao aminao izao saina izao zay tao amin'ny Jesosy Kristy koa na le nanana ny endrika Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra hofikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foanana ny tenany lehilahy zay na tarika feno fitiavana venao ohatrany ahoa zany lehilahy tia mivady zany tia vady mitondra ny vady ohatran'ny partenaire fa tsy ohatran'ny mpiasa-trano tsy zay ny dikanao hoe lohan'ny vady ny lehilahy
mitondra ny vady tahaka ny partenaire mpanampy tandrify fa tsy hoe tahaka ny agent ampiasainy tsy izay mifandray amin'ny vady midika mifampiresaka mifampizara ny vadin-drafa ny priorité voalohany ho azy ngamba ianao hiteny hoe tiany diso amin'ny tantareno zany Andriamanitra ny priorité azoko tsara zay mihitsy le numéro 1 Andriamanitra rehefa mijerytsika sy ianao ny aleo avadintsika ny baiboly fa ao ny ahitantsika an'izany ao amin'ny jaona voalohany toko fahaefatra ary amin'ny anjin'ny faraparany ary anjin'ny faharoapolo amin'ny jaona voalohany toko fahaefatra izy masoratra hoe raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa makalan-dralany dia mpanday izy fa zay tsy tian-dralany zay hitany atao ahoana moa fitian'Andriamanitra zay tsy hitany anjin'ny voalohany amin'ny toko fahadimy ane zay rehetra miny fa Jesosy Kristy dia nateraka Andriamanitra ary zay rehetra tia zay niteraka dia tia zay naterany koa midikany hoe numéro 1 amin'ny fiainako Andriamanitra dia numéro 1 ho anao zany zay tian'Andriamanitra azonao ve zany izy tian'Andriamanitra io vadinao io tian'Andriamanitra hoy izy hoe zay tia zay niteraka dia tia zay naterany koa rasinaaka ohatra tsotra be aminao ary raha ohatra ianao zao mananjanaka za zao mananjanaka rovavy raha ohatra ka tonga ianao dia niasorean'ireo zanako ireo na kapohanao zanako na ataonao zavatra tsy haiko manandrara amiko ianao zanako ireo foana nataonao an'izany azonao le esprit le tian'le izy ary raha tianao misy an'izany mobolan'izany amin'ny gasy raha tiana ny vady dia ny raha fotsany anao tsy mijovy mandeha fa midikany hoe tianao Andriamanitra dia tianao le tia tsy zay ka ianao zany zao noteny aminao hoe tia be anao ny ianao nefa ny zanako aratsianao ataonao zavatra tsy haiko tsy tia mihitsy ianao zany ane ohatr'izay le hoe mametraka an'Andriamanitra numéro 1 ary Andriamanitra il n'a que faire de te numéro 1 izy Andriamanitra raha ohatra ka ny olona hitany masonao reo ray famille aminao reo nge tian'Andriamanitra ohatra ny fitiavany anao mihitsy dia miandry an'izay Andriamanitra ary ny lehilahy hafa no mila leader an'izany ny-tokantrano mity mivady faraka mitiavany Jesosy ny fiangonana bref mity tsy misy fepetra midika an'izany tena mamantatra mihitsy zany zay ilay dreretsika taminanao sina ino tsara misy exemple iny ianao zavatra ala voantanao trakouzin ilay avadinao mihitsy inona ibatiny izy iny fa anniversaire dia inona ilay tsy mibatena ty zao zao ny anniversaire ny raha tsy tadidy loatra hoe na tokoa ny anniversaire andra fotsiny lala mihitsy orafa mitisy mamantatra zay ilay manome modely fa zay lazay dia inony il croit en ce qu'il dit zany mahatonga antsika ho toteny fa tellement navadiky ny devolo matsiravina be mihitsy ho ny vandeha amin'ny fiaina asiny kely fotsiny hoe zay ataoko zay teneniko tanterao fa azajerena fotsiny azajerena zay ataoko ahoana moa ny ampatoteny an'le père de famille raha ohatra tokoa izy fa mamy matotoka be matotoka dia izy hoe teny amin'izany hoe elamaza train manaraka amin'ireny bandy reny hoana ny ampadaitra zany sy raha teny anao ianao tsy mino an'ilay izy akory ka le hoe mino azy le hita amin'ny fiainantsika le izy zay le teny tompo modely ny tompo any amin'ny jaona tompo fahatelo ambin'ny folo modely nomen'Andriamanitra atsika lehilahy tia vady zany afaka atao hoe vehivavy koa tia mety tsara misy fanontaniana telo reto manova ny fifandraisanao fa andrano manao ahoana raha manontany ao atokantranao hoe ina no azoko anampiananao way sarely na vehivavy na lehilahy manandramana zany hoe manontany hoe inona ny azoko atao anamora kokoa ny fiainana fanontany
fampianina tsotra be mihitsy zany juste on n'y a pas trop pensé fotsiny fa fampianina tsotra manova fifandraisana zany vava malaona raha tenenao ina ny azoko atao mba hatonga anao vady tsara kokoa anao ka misy manontany zany tsara be tsara be fa zany andro hoe eny akidina fandrasako misy ngay teny any zany tonga ihany amin'ny herintaona 2024 mbola tsy natena ny kikiny vadiko zao na zay koa anao ianao miaino ahy manombo andramo tena andray amin'ireo question mihitsy any asina kely isanandro hoay manova tantara zany ohatrany ahoana le fanalahidin'le ankonana milamina tsara mahafinaritra le ray aman-dreny mampianatra sy manofana ny zanaka io le ten'Andriamanitra hoe tezao mifamaizana sy mifananarany tompo ny zanaka reo fa aza mampatezitra azy raha pisy mahany masitrapony tompo dia mbola iresaka an'io be da be tsika dia zao mety hoe paseko kely fotsiny fitezana dikany a mitaiza egala éduqué resaka action zany enao mihitsy no manao an'le izy misy exemple de vie misy modèle piainana omenao ataonao mihitsy fa tsy miteny fotsiny fananarana mampianatra amin'ny alalany teny ntsika hoe manaraka zany sy le teny siasa mila ampiarahana tsara ao anatin'ny fanafanantsika ny zanatsika standardn'le izy koa tsy hoe standard fa le norme fanalahida le ankonana mahafinaritra ny zanaka mankato sy manaja ny ray aman-dreny tsika senao mila modely an'izany mbola mety manana ray aman-dreny ianao za zao mbola manana dady andrasan'ny tompo amin'izany mihitsy fa zay ny andrasan'ny tompo any zanaka rehetra araka le fiasana toko fahaenandimy voalohany ny zavatra sisika ny devolany anaty loha rehefa manomboka dolan-tseto io any olona ka raha vao tsy voahitsy amin'iny dia ohatrany hoe voateny resaka hoe mankatovy fa keteny mamely zany fa tsy fidira-kizo akory tsy hoe midikizo raha misy an'izany aleo zaraiko aminao ihany ty fa sao dia sanatry tsika tenao rapitsy ahoana ny hitezanany zanaka mba hakato juste famitinana kely modèle no modelinao no matanjaka kokoa no miteniteneninao plus de 50% modelinao ary zay sao mihitsy nefa nanome an'izay avy anao rangady zanakao iaina ny fahoriana vokatra ny tsy fankatoavana io tena olantsika mihitsy ankehitriny araka amin'ny karazana zon'olombelona mandeha dia lasa tsy sa ny discipline ny zanantsikatsika ten'Andriamanitra miteny hoe aza hitsitsina tsorakazo ny ankizy tsika zany mandeha Facebook le izy mety hoe ataonao ampiarinao ny fahatezeranao fa mila discipline mety mifametraka tsara zany eo an-trano dia fa doladolansety ohatra zany ny zanakao efa ado tsika rehefa adolescent zany ka tena raisonnement miaraka mipetraka communication raisonnement zay mandeha aminy dia ao anatiny zao mety efa niteny hoe zao tenin'Andriamanitra basé amin'ny tenin'Andriamanitra trany fa tsy teniteninao fatany fotsiny tenin'Andriamanitra no miteny hoe zay tsy mihinana zay tsy miasa ok izy tsy hihinana zany misy anga tenin'ny tompo ahoana zany ndraiky izy ataotsika misy amin'ny tenin'Andriamanitra ao na fampiarana dada sy leny zao tsika menakavokely tsy mihinana raha tsy miasa tsika dia nareo koa inona zao ny asa tokony ataonareo zay zao tokony mampiry-pandriana dia tokony manasa vilia dia ahoana ny ampiaratsika an'io tenin'Andriamanitra io raha tsy mahavita ny asa zany dia mety mohatra hoe ianao mandinika tsara ao anaty hoe inona ny zavatra discipline mahakary azy kanefa tsy mahafaty azy zay tsy lasa ok izy tsy nanatra dia miteny ao hoe bon zao zany discipline atsika tsy mihinana dîné azy tsy navita nampiry-pandriana ore olona dia iny tokoa zany ataovy rehefa tonga ny sakafo hariva verifienao ny chambre any mbola
le fandriana tena aiaiaiai dia atao ny kovera dia gaga izy mamoava nahoana ny kovera tsy atony anahy ka tsika efa mifanaraka tsy mahafaty anao fa rapitsy maraina indray anao mihinana fa ndalano ampiriny fandriana azonao ve tena mila mienja tsika mametraka tsara avelao izy iaina le hoe ay misy fahoriana ka vokatra ny tsy fankatoavana zay io Tesaloniana faharoapolo fahatelo omeo valopity kosa ve ny fankatoavany presipan'Andriamanitra zany omeo valopity mihitsy zay tamin'ny fitezam-marika ve taloha tamin'ny fitezam-mamanainay misy fotoana zay tena olona sahirana misy tamin'ny mbola kely sahirana lavabola fa mamanay tena manao sakrifisy mihitsy atonga anay hoe tia fianarana dia lenay misy an'izany hoe rehefa raha miaritory mianatra dia mahazo taditrina hoe chocolat robert le paquet iny dia misakra kely mihitsy izy mividy an'iny dia mahazo chocolat ray na roa isaky ny adiny iray mijanona mianatra eo aiaiai zano ny ataokony mianatra fa alafa lasa tiako le fianarana hitanao récompense eo ny zavatra tsara ataony farany sisa ravako dia mijanona e ataotsika sianao andeha amin'ny honnêteté fahitsy-po tsy sakinafinafina any amin'le efesiana toko fadito ihany fa ary amin'ny anjeny fahasivy arino tiako amarana anazy zao ny soratra hoe fa nivokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra ary sy fahamarinana ary ny fahitsiny nivokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra ahoana ny atonga nitokantramontsika io hoe mafinaritra rehefa mandeha amin'ny fahitsim-po tsy misy akinafinafina ao an-tokantrano ao midikany ahoana zany tsisy akinafinafina tsy haiko aloha manasa zao ny telefôny naserina misy kôby manadarotriny manana no zany sety zao no manana konty ray roa telo efatra tsy fantatra ny vatany sety ohatra zany azonao zaina zao nazaiko anao tsotra be raha vao mbola misy zavatra afenina ny fiainanao dia iny le teneny efesiana toko fahadimo milaza hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly iny no anaovany devoly anao iantotondrotehany anao sy ny ankonanao iny zavatra fenonao iny andao kindretsika mihitsy tsy misy mihitsy fa feno fahazavana tsara tsy misy hoe matahotra ny fanonena amin'ny ranona fa sao dia tantarainy amin'ny ality raha misy zany regleo androany rse natao tsara ny tompo jesosy ho teneko azy tokoa ve le izy ho teneko ve hoe lakotony le vola fa betabetrany ohatry zany dia tena manatona le olona tena mijaly be mihitsy fa le vatiko indrindra nana confiance be tamiko dia nefa le vola laniko daholo izany itsotra danatsory aminy itsotra aminy tsoro fa zay ny mampijaly rehefa misy zavatra fenina andao kolotsaina mpitaitsika ny zanatsika zany iny manana ny vie privéany izy fa manao ny asa foana ny saiko sy teneniko ny zanako ny fiainanao ve raha alefa grand écran film hitany rehetrarehetra zao ny ao anatiny sainao ao dia misy tenenao hoe okana asoro le any oatra zao oeka be raha mbola misy an'izay regleo fa iny no ampiasainy devoly amin'ny terananao aza manaiky zafany fa navaresaka be mihitsy zay no tareko anao fa nalahidenina ny ankonana salama tsara mafinaritra manana toepo tia manompo mifanompo mpivady ny ombonay ny lehilahy tena zava-dehibe mihitsy ny toerana mpitarika feno fitiavana le ray aman-dreny mampianatra sy manofana ny zanaka ny zanaka mankatosina razadray aman-dreny dia drehetra mandeha amina intsi-po fahitsi-po tsy misy akinafinafina pratika androany rehefa modina reo raha vao tsy ataonao androany ty fa tenena erekertina rehefa malaky tao zay le ataonay
manao ahoana raha zarainao kely amin'ny ao an-trano na hoe ohatranareo fotsiny dia ahoana samy manome hoe asay fanome izy ianao manome isazy 0-10 amin'ny ohatra hoe toe-po tia manomboka eo 0-10 izy mety tena hoe 2 ianao hitanao problématsika raha tsika no tsara tenatsika dia tsika hitelefona aizakosany atonga dia 8 na 7 minutes ny azany dia nefa ny ankizy mahita hoe nendala 2,5 asaiky mifanome noty ny hafa manome noty samy manome noty amin'eny daholo samy manome noty amin'ny dada indray manome noty ohatr'izay reo point tsirairay avy reo ahoana mifaritany zavakareo anareo hoe miombinaina ve aleo hoe bajerena enona zay zavatra teneniny dia aza misy tezitra aza misy tezitra fa miaraka amin'ny firo amin'ny tompo amin'ny tena hoe jesosy vonjeo za koa nge mila vonjena amin'io fa tsy hainao ihany miara vonjentsika dia ndao ihaka hivavaka ary vavatsika mananatsika azy mety mitoka ianao sy ny tokantranonao dia sy ny fanampahan-kevitrao vavatsika andriamanitra ray feno fankasitrananao ny anaran'i Jesosy zay afaka ny fampizaran'izay teninao zay ny amin'ny fenitry ny fanjakanao Andriamanitra ny momba ny fiaina tokantrano rehefa mahenao le zay tompo a dia tena mahita mihitsy hoe tena respect mihitsy milanao zay Jesosy mifona aminao zay tompo a fa mazana tsy le fenitry tsy le norme le ao amin'ny fanjakanao no iainanay mazana to miezaka be mihitsy zahay amin'ny herin'ny tenanay fa tsy miantetra amin'ny fananao masina mazana mora reraka izay nga reraka fotsiny fa misy aminay reto afa hoe fa tena leo be mihitsy efa tena keo eo ambavany hoe nao isaraka rangaha mifona aminao zay Jesosy raha tonga tamin'izany saina izany mifony zahay ka misy fotoana no raisinay tahaka ny ennemi ohatrany hoe fahavalo mihitsy ary vadio ohatrany hoe concurrent fa tsy hoe mpanampy mandrify mifona aminao zay tompo Andriamanitra mitsainitsy zahay tefeo zay amboa zay te anao an'io verification kely io zany ohatry ny ahoana marina moa zany zay ampiankolana tsirairay afaka manatanteraka an'izany ao anatrianao dia manatsara mandray fanapahan-kevitra hoe inona no mila ovana amin'ny fiainanay sotra toko fa ny fahazavanao no tsiloanay antony amin'ny anaran'i Jesosy vavaka amen afaka tsindrina kely